ravina malala andro fandinihan-teny zao zava-dehibe ny resantsika ny tenin'andriamanitra nofinaina ho anao ny tiany ity indray ka hiavoazanao ny fanompoan'andriamanitra amin'ny fifonana fibebahana ataonao aminy ao aminareo ni ny fahasaorana sy famindram-po ary ny fiadanana ny fan'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Zoma 20 martsa 2022 ianantsika ny hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo andeha ry avany idera sakalazan'andriamanitra isika. Jehovah ny mpanjaka mitafy voninahitra izy, Jehovah mitafy eny misikina ely izy, azo rehetra zao nampitoeriny ka tsy hetsika, niseza fiandrainanao nampitoerina hatramin'ny fahagola ary zay tsy zay ianao. Manara-peo ndrika Jehovah, manara-peo ndrika, mampirondrona ny feondrika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, eny mihoatra noho ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah ny miavo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fahamasinana mendrika ny tranonao mandritry ny andronao maro Jehovah. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra miantso ny olona amin'ny fibebahana ianao. Ka amin'ny raharaha sy miady hatrehana dia manome anjara toerana miavaka ho an'ny olona isehony voninahitra ao. Ko mankalaza sy midera ary manome voninahitra ny arinao masina izay fa Andriamanitra tsy toy ianao. Fantatrao ny fahalemenay ary hainy indrindra koa. Ko mangataka famindram-ponao hatrany izay. Mamindra fo aminay ary mamela ny elikay. Feno fananao masina izay hanazavanay ny fanambarany teninao. Izy io voakina mba izanay mitombo amin'ny finoana fa Andriamanitra tianay rehetra ianao ary miantso anay mba hibebaka aminao. Minaran'i Jesosy Kristy novanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala mofinainao antsika amin'ny tiany ity dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka. Marka toko voalohany ka ny 4:12 sy 5:10 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitoro filazantsara amin'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Bibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadanana dia ny fiadananay Jesosy Kristy tonga monjy ianao. Mofinaina noranitsika teo Marka toko voalohany dia 4:12 sy 10 dia tantara izay milaza ny nataon'i Jesosy tany Galilea rehefa voasambotra Jaona mpanao batisa. Miantso amin'ny fibebahana ny tompo satria nahoana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra.
anambara sy anatanteraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra natongavan'i Kristy teto an-tany ry havana. Eto amin'ity mofinainan'io ity no ilazana ny fanombohan'i Jesosy Kristy toriteny tao Galilia. Eka nilazany vanim-potoana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary natongavan'i Jesosy indrindra no atombotra io fanjakana io. Ansom-pamonjena ataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra zao afatsy zao hoentin'i Jesosy zao, ka mety efa amintsika mpiainy mijery zao fotoana zao koa ankehitriny. Atombotra ny andro andeha hibebaka fa mbola misy ny fotoana ka dia aza mangatakandro. Miantso amin'ny fibebahana ny tompo satria ambara fa tsy maintsy mibebaka aminy, tsy maintsy mibebaka aminy. Zao ny voasoratra, mibebaha ianareo ka mino ny filazantsara. Nambara ny ry havana fa izay manierana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy mibebaka sy mino ny vaovao mafaly izay mihery. Mifampitohy arak'izany ny afatra izay entin'ny jolona sy ity vaovao mafaly nambaran'i Jesosy ity, satria tsy misy afaka misafidy anaraka ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy raha tsy eo ny fibebahana sy ny finoana. Ry havana malala, tsarovy ary fa manana anjara toerana lehibe eo amin'izay te handray anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fibebahana sy ny finoana. Ka irezo hatrany aza-ketraka mibebaha amin'Andriamanitra. Saina izany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa Andriamanitra dia miantso amin'ny fibebahana satria efa akaiky ny fanjakanao Andriamanitra. Koa tsy maintsy mibebaka sy mino ny mpanara-tianao. Vavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Iavaozana isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay. Ary mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo matoky ny teninao. Sy ahitianao ka haina sy ny tokantrano sy fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay fasahirana izay ka ianao no hiasa mahery ny tenosinay ity. Madagasikara dia anao Andriamanitra ary izay koa manan'i Kristy ho mpitonjo mpamonjy anay. Tompo, ameraka feno izao ny mpiana-tananao izay satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Sitrana Tompo ireo marary mila ny vavakay, fa mpanasitrana ianao, koa atoany ny asan'ny fitsaboana, atanjao ireo azo paoriana ka ampinononao, toandro mareo structure sy ireo sahirana, ireo trabona. Vonjeo arovy izay, amin'ny zavatra misy ny fiarahamonina misy anay, tsinjovanao, ireo ny mpigadrany ihany koa. Mitahianay amin'ny hazakazaka, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarahany, tokantranonay ny fikasanay tsara. Minaralay Jesosy Kristy mpamonjy anay. Nanaovanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianaranay koa manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho taky ny an-danitra. Meo any an'izy anona saza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isany fotoana ry avy nanetijana tohotra anao minaran'i Jesosy Kristy toeran'ny fiadananao aminao. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanany atonga nareo voatokana tanteraka ho azy, ka reoviny avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ro ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony meny Andriamanitra izay miantso anareo ka hoe fainy izany. Amen. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina. Amen.